Ary manao ny enquête-nao efa mandeha aokory ihany? Misy efa ny enquête efa natao dia ny mbola miandry. Afaka mitondra tsara ny fiarovan-tenanao ianao Oui, miaraka fanao fampitorana. dia miaraka amin'ny mpisolo vava nefa mandray Dia mandalo fotsiny izahay eto mijery hoe ohatranao fomba ny condition de détention nareo aty sy ny izay moa zay efa nahita nisy fonjana avaradrano dia mijery ny fonja ka mba te hahafantatra hoe izy daholo ny efa voatsara dia izy mbola tsy voatsara. Androany fa enina ny volana jiona enina amby roapolo sy roa arivo kasika ny tsao na ny filazana amin'ny Facebook zay misy nitatitra hoe tsy eto Madagasikara, tsy eto Avaradrano ny tenako dia araka hitantsika zao hoe misy fitsidinana nataony manam-pahefana eo anivon'ny ministère fitsarana zay tariny madame ministra dia eto ny tenanay arakan'izay koa hoe ny filazana hoe nisy vola nomena tamin'ny mpondram-panjakana ny madame le ministre sy ny misy mpiara-miasa dia laviko tanteraka zany tsy marina ny fanetsena zao zay fa mpanaratsiana dia samby victime daholo zay anatin'izay dia manameloka tanteraka ny filazana ny fizarana sy ny fanomezana vola zay tsy misy efa telo volana ny fisian'ny tenako eto dia zay mbola miandry ny rano. Manahoana ny condition de détention nao eto? Non dia araka ny hitatsika hoe manana trano dia misy rano misy zavatra hita dia atao hoe manaraka ny son'ny velona dia tsara ny condition zany ohatra fa hoavy amin'ny toeran-kafa. Ary manahoana ny enquête-nao efa mandeha aokory ihany? Misy efa ny enquête efa natao dia ny mbola miandry. Afaka mitondra tsara ny fiarovan-tenanao ianao Oui, miaraka fanao fampitorana. dia miaraka amin'ny mpisolo vava nefa mifandray dia miaraka amin'ny zareo zany hoe manao anazy zany dia araka lazaina hoe ara-dalàna tsara zany hoe sotro teta dia mahafana koa ohatra hoe misy ampiangarana zany. Nahavaran-drano moa izay androany sabotsy fahaenina volana Jona enina amby roapolo sy roa arivo hijery ny fomba fitazomana na condition de détention ety amin'ny fonja ary voasambana izahay no nandeha taty hatramin'izay nandraisanay ny asa teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana. Fataonay moa izao fitsidiana ny fonja zao dia nararotana ihany koa nitondra ny atratsika fanazavana ny saim-bahoaka amin'ny izay zavatra mety mampiahiahy olona. Izay dia tehiteny foana trano asa dia nino loatra izay zavatra tenena rehetra eo anatin'ny Facebook fa satria misy ny olona izay te hanakoritantsaina fa ilaina ny mijery ireo fonja rehetra izay napetraka eran'ny Madagasikara ny mbola betsaka koa ny fonja izay mbola hotsidianay fa androany moa izany dia ararotina ihany koa ny mijery ireo izay olona voatazona ety mba ahitana ny fomba fiainan'zareo sy nitondrana ihany koa izay afatra mety nampitaina amin'ny aminay aty Karana. Salama. Miarahaba tompoko. Salama. Salama tompoko. Amboninahitra lehibe tokoa nandrenesako anao androany Monsieur Ravelson Constant fa tena mbola mijoro ny andarisina ao amin'ny alalan'ny politika. Voalohany indrindra fijeriko manareo mirahalahy ao anatin'ny émission dia tsotra. Rehefa miantso ny fanjakana fa hanao fanambarana ny filopitarika. Tsy mbola miantso mpanao gazety privé ohatratsika mihaino zao izy. Dia fatany fa fanafana ny resaka raha inarona intsony. Ny resaka an'io fikaonandoha io zao tsika. Ny zavatra tena marina dia tsotra.
na tsipy any amin'ny efefika ema le izy za zany tsy anao détail aty ambadika fa hoe aiza eto Madagasikara ny tsisy fiangonana ary aiza eto Madagasikara ny tsy anana ny efefika ema olombelona any zany ny tokony apetraka amin'ny famatrarana ny zavatra io iangany amin'ny fokotany commune district ary aty amin'ny faritany dia tonga aty ambony be aty fa raha ohatra ka zareo reo apetraka eo nefa tsy ohatra ny sehatra hitantanany azy io ihany io dia zavatra efa vita ihany ny atao ao dia efa ampijery amin'izay zavatra zay tsika ho anazy zany tena efa mba miandrandra ihany ahako fijery satria zay zao ny lalana masaka dia avitike io zany zao sorodalana hoe fanovana amboary ara le izy raha ohatra ka mampety amin'ny Madagasikara le fanovana inona ny rafitra masaka amety an'le fahavana antsony ataoko ho anareo ao anatin'ny efefika ema satria nilaza izy fa mbola moro ny mpanao gazety antsoy daholo ny mpanao gazety rehetrarehetra fa manana zavatra ho tenenindreo fa tsy ny TVM ihany akory ny mpanao gazety eto Madagasikara ohatran'izy zao eo amin'ny top io manan'olombelona reo hoe ary mametraka tena fijery tena mipetraka any amin'ny tokony lalana lehibe zany le zavatra teneniny sa janona eo fotsiny ka za zany tena fary zao maheno anao manazava dia zany ny olona andrarisina amin'ny politika Madagasikara sotra indrindra ry top radio mamevonahitra constant miara-palitsika ary dia manoman-tsaina tsika ho amin'ny fikonan-tom-pirenena mampirisika ny rehetrarehetra mihitsy amin'izay zao fa mazava ny lalana ie ka izay indrindra le izy anjara biriky moa no hoentsika ihany koa anatin'izany rehetrarehetra zany satria manao any efa misy antsoa fa raha sy nampitavina ndawary miara miarahaba ny top radio miarahaba ny vahiny miarahaba ihany koa ny mpiaino misaotra indrindra ny tenin'ny monsieur Constantin hoe adika ao amin'ny teny malagasy irafitra tiany vahoaka fa miteny zaho teo tondra mandeha hoe ny firenena anankiray ane tsy mety federena satria ny federena dia sambatra ka ny atsika fizakantena na ny faritra vany na ny faritany zay ometsika dia zay no tokony tenenanazy ary zay tsy dia mamparisika ny tenanay ahy tenany ho federalisme io fa atao teny piansa mifanaraka amin'izay zavatra ilaitsika volan'ny teny malagasy ihany koa moa zao dia ngamba fotoana mihitsy tokony iasan'ny akademia malagasy amirenana n'izay atao hoe teny tokony hareniny fa maro be mialatsiny fa somary mivalapatra kely amin'ny mahateny malagasy zay matetika asika dia miteny hoe ny lafiny efatra sy ny zorony valo satria mieritreritra asika fa ilay lafiny efatra dia avaratra sy nanana tsy mandrefany fa le zorony efatra sy lafiny valo satria le zoro dia ry alamady ry adidagy ry adimizanona sy ny fa ny lafiny iny misy valo iny satria ny mizara roa anisan'izany daholo ao anatin'izany koa ty fitenena matetika hoe foiezaka zany tokony mba misy fanarenana fa dia misaotra monsieur Constant amin'ny sofokevitra hoe atao teny malagasy ny rafitra tadiavin'ny vahoaka satria zay ny tena fantany fa raha mbola hitra misy mahisy matsika dia osahirana misaotra tompoko misy ohatrany hoe pitsony le teny ilazana an'le zavatra fa tena manilika lasa hoe tsy anisan'ny mpiady hevitra ntsony ny olona sasany rehefa ataonao amin'izany isma zany le izy eto zany zao dia le fahefan'ny faritra isaky ny faritra ny adevitra tsika dawary antso manaraka indray ary efa teo amin'ny verina resaka federalisme le namana teo dia zany samy mpiadevitra amin'io anaty Facebook ihany dia nanontaniako ny olo fa inona mahatonga anareo ola avany dego io fa inona mahatonga anareo mitady ny federalisme izy hoe anao passeport fotsiny veo dia andanana any Antananarivo dia mivaliko izy tsy décentralisation ane zany fa compétence-na service satria izy manome passeport ny sampany ministéran'ny sécurité publique any aminareo nge ho misy direction régionale ny sécurité publique dia ny angatahanareo zany hoe ameo fahefana le direction an'io anahoan'io any aminareo any fa zao kosa ho atadio ny ambasady rehefa hiaka visa nareo tsisy ambassade de France anao consulat any aminareo amle visa nareo fa mandeha Antananarivo nareo hiaka ny visa nareo dia aveo nareo any Antananarivo koa ny avion andananareo makany andafy
zany angely izy de mampimenimena zay reo tianao fédéralisme raha ny fahazako azy de zao hoe lay compétence an'lay administration territoriale io mivangongambangamba lazana azy ohatra hoe milaza fotsiny hoe ny ina ty momba ny domaine sy ny topographie any Moramanga nge misy fa tsisy any Anosy-Benala ka raha tianao resaka tany olo Anosy-Benala vao tena makany Moramanga no fanamboto nefa ny fitoalina sy rahetsy ohatra zany koa ny Kanandilamena any Ambatondrazaka ny misy de compétence ohatra zany hoe ny tribunal administratif de isaky ny ex chef lieu na province ny misy de ahoana moa ny Aravelson Constant ny eritreretinao hoe raha manana olana mikasika ny fifidianana communal ny olona any afarany avaratry Belo sy Tsibiana any Toliarany mandeha de raha manana olana momba ny rafi-pitsarana ny olana any mele fahatany ka hiakatra tribunal ina te cour d'appel any Toliarany mandeha de za manao hoe ko manino fenoy tribunal administratif sy cour d'appel isaky ny chef lieu de région de fa manakaiky ny vahoaka nge zany fa za zany tsy mafa inona le tiatsika atao am'le hoe décentralisation effective tsy tenenina fotsiny efa rehefa nytaninao le olona hoe na député na nytaniko an'izany hay tsy fantaniko hoe inona moa le atao hoe décentralisation effective de inona le hoe budget provincial de nantaniko izy hoe anareo mitaky budget provincial fa nga ho misy province ao sa misy fanjakana manome budget rafitra tsy misy zany angely manahirana eto hoe rehefa nytaninao le olona kay tsy fantany akory ny zatra teneniny le miresaka fédéralisme tsy zatra fantany akory ny ao anatiny io ndre raiky anotanisy tsy zatra hainy angely izy satria tsy misy manazava aminy zay ny loza eto de manahirana de za mbola miasista foana hoe le rafitra itondrana an'le fanjakany ty aloha ny maiky indrindra fa efa caduc ny constitution 4e république zany nanomboka tamin'ny octobre 2025 nametrana ny PRRM caduc zany amiko de mila mametaka rafitra aloha itondrana an'le firenena fa za hoentina dahoara hoe le lohany extra constitutionnel fa manaraka intra constitutionnel za mbola tsy arahita histoire na firenena ohatry zany aloha na ray ary tena mialatsiny za tsy manohitra ny fitondrana io fa milaza ny zavatra fantatro sy hitako sotrato entitsika amin'ny teny fakazona ary teny mampifanatona sy mampiombona ihany ko ahoana atsy manaraka ary miaraba tompoko miaraba antopo miaraba tompoko miinsiste hoe rafitra le rahalahy teo fa inona ty le lalàna hitondrana le rafitra andaniana le rafitra ka impivoaja moa zany lalàna zany mipetraka ho azy io rehefa manana ny moral ny tsirairay hiatrika fanovany zany moral ny etrehanany zany fijeriko zay tena mafisiko le tenyle ray aman-dreny lehibe teo hoe miteny ampiasaina ao anatin'ny dinika ataotsika ty efa manilika sady le fetsifetsy le prendy ozy ianao moa filazanao azy manilika ho azy le prendy raha teny gasy tsy misy afa-tsy teny gasy meditsika hevitra ao anatin'io fa matetika mantsy ny zava-misy adika ary le tsy hoe ny teny malagasy no adika teny frantsay fa ny teny frantsay no adika teny malagasy de alao mihitsy ry zareo nandika azy miainga am'le adihevitsika le hoe tena amina teny gasy sy adihevitra ny voaka eo farany tsy tonga ho azy de sezina nataon'le député tena amin'ny fahafantarana ny lalàna ny teny frantsay any hoe en connaissance des causes les députés no anao sezina nefa fantany zao fa tsy manana zo amin'izany de tsy tonga ho azy neto manatitra sezina ny ary manaiky fotsiny tsy tonga ho azy zany fazy zany tatanareo ny ampiandrasana ny zay mety ho antso manaraka eo satria efa manomboka lina de lina ary te hiady hevitra mafiny amin'izay hoe hifampitondrana eto ny olona zany amin'ny hoe ataovao zay fanakekezana raha ho an'ny ministra teo aloha sady filohana antoko moa zany ny atoko fitambolangeliny raha zafindranle tsy maniry Dieudonné Michel zao de hoe alao reo olom-bo teny rehetra mba hiverina any am'izay fokotany aviny mba afantatra hoe afantatra zany any zavatra misy any
any izy mandray anjara ao anatin'ny fikonan-doha ihany ko zany ary tsy hoe anao an'le hoe tsindry na teny midina fa mba iaina amin'ny olona any zany mahita hoe zao ny zava-misy marina ary zao ny tena etaetan'ny mponina ny fokon'olona zany am'izay mety hoe fanovana ho atao eto taloha raisiny ty antsomanaraty eny tompo salama merabe rainao tompoko Salama tompoko rapa fotoanandro pereneny de ny adezika be amin'iny ao zava-efa nisy teto amin'ny tarano fa tatala seza fotony fa rafanany le kabarina andre matao fololy ataony andre matao pereneny tao amin'ny sikosanaty ny olona zao topiko Andra Jeffer allora di che somary miketsiketsina kely todika any amin'ny filoma zany ny fanamariany teo mety mba tsy de afa-po loatra izy zany tamindreo fanazavana sasatsasany zay netin'ny filohan'ny fanavozana da aloha raisina ny atso manaraka ary somary ratsy kely le réseau an'le olona teo fa eno ihany ny tiano ambary ndao ary miaraka sokola isany de miarabano président no miny pahary tombonandrotsika noho ny famindrapony fa tsy noho ny fahaizantsika mandamana hoe mariny tsika any famindrapoky rasy zany ny ray segondra tsy voavidy vola de aza manjiny andro lava de za zany manara loatra za zao mieno anareo mieno hoe mahay mianatra igona eo mahay fa verihevitra ny manam-pahaizana tsara be zany rehefa miaiko hoe tena limité ny fahaizantsika reo olona tokony angamba raha isainany hoe tokony efa 100 fa ny olona tsika ho an'ny fototry ny olana de le singana ny olona noho ny tsy fisiny falala zay ny mahatonga ny raha samy disika goka ihany mba averena nge mifandarantsika hatramin'izay fa disika goka daholo manitoraka ny hafa mameana manatsara-tena fandokandoka zany atsika fa adinitsika hoe adversaire atsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa fanaratsy eny amin'ny rivotra ray zay de raha misaraka aminy tsika tsy mahefa na inona zao tsika de miditra amin'ny zavatra za tena makarala sofoko mihitsy mahina andre ny any amin'ny faritra atandremana tsara ny tenenina fa ny olona nge ny any amin'ny faritra eo nao nga eto tsisy faritra eto faritra fotsiny fa tsy ny any amin'ny faritra lasa ohatrany hoe voatany le izy lasa manahirana be le situation efa tendu be tapako za tonga de samy teny fa tsy eken'ny vahoaka malagasy zany fédéralisme za tonga de samy teny an'izany omaly nisy mpanao politika ny teny azavadika le zavatra vita fa raha fédéralisme za pivoaka zany ny angatany olona mba mirisany ny fiarahamonina raka fa tsy mahay miaramonina raka ny gasy de lehibe zay mampiady indrindra mpanao politika rehefa veriveriseza de hafahafa be de aveo mivadika de minana de matavy de manaratsy olona de mampiampy gazy piazo ampidina ny gazy tonga de miainao anaty fahasamihafana tombony fahasamihafana ranga de mampiray no atao tandremana tsara ny zavatra tenenina ny eo tsy voavany eo ny mbola zaraina ndray